ahafahana fahombiazana ny fanampariahana ny teknika mpambolem-bary papri andiany faharoa tany amin'ny faritra 12 manerana Madagasikara tao anatin'ny 5 taona. Hitatra izany ankehitriny any amin'ny faritra 12 amin'ny alalan'ny tetikasa papri eo ambany fiahin'ny ministera ny fambolena ny fiompiana aronjono iarana amin'ny governemanta japonais. Tetikasa fanohanana ho fanatsarana ny famokaram-bary izay roso amin'ny fanodonana sy ny fanondranana ny vokabary indray. Tanjona ny anatsarana ny famokaram-bary sy ampiroboroboana ny famarotana. Amin'izao le andian'ny fahatelo zao dia lasa misy le hoe projet d'appui à la production agricole et de l'industrialisation. Ny tanjona lehibe indrindra dia ny mampitaterana ara-sakafo ary eto zany dia ny vary no resahana. Tsy adino koa nefa fa voalaza ny filopenena ny transformation na ny industrialisation. Zany fa atao amin'ny andiany voalohany faharoa tsika dia tsy zoviana amintsika fa nisy tao ny fanampariahana ny teknika papri ary amin'izao ny fahatelo zao zany dia tena ampifandray bebe kokoa ny roa mpiariana vary ny ataontsika hoe chaîne de valeur eny amin'ny région tsirairay. Tsy mijanona eo koa fa ny fampitaovana dia zay ko zany hoe miasa mifamany ny teknika papri mba ahafahana mampiely ireo fotoam-pamokarana zao mizaka ny loaka sy ampiasaina fa ahitana tombontsoa ny famokarana. Ohatran'izay koa zany dia ndraindray tsy fantatsafa betsaka ny varively ao amin'ny vokatra. Mahazo vokatsika dia hoe misy varively eo amin'ny fitonjana, misy varively eo amin'ny ataontsika hoe fitotoana azy, fitaterana azy. Folo isan-jato hoe fafakely dia mba eritreretiny raha ohatra hoe folo isan-jatona 4 millions de tonnes no very no le tsy fitandremana dia anisan'ny apportena koa zany atao amin'ny papri le atao hoe poste légume fampiasana fitaovana io zany mba ahafahantsika mampihena ny vary very eny ampiasana eny. Dia mitohy antsika zany eo amin'ny hoe transformation satria ny tanjona amin'izao koa dia tsy maintsy transforma eny eto Madagasikara daholo fitoerantsika mba ahafahantsika zany tsy mampiasa tsy mandany vola betsaka mifanafana dia zay azontsika ahodina eto dia ahodina eto dia izy koa zany ny fanohana amin'ny transformation amin'ny vary zany dia eo zany fifandraisan'izay any amin'ny fitaterana sy ny dia maroy azy mifandray ireo fanampy ireo mba ahatongatsika hoe fa tratra ny tanjona ny fahavitanan-tsakafo dia maninona antsika raha mivarotra ny avelany. Aharitra 5 taona ny tetikasa ka vinavinaina 2 hetsy ny olona isitraka ny fiofanana ary velara-tany 3 hetsy hektara no ampiarana izany. Misy 20 mars 2024 nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny hôtel Colbert Antaninarenina.